Toerana iray fanamboarana irony sambo kely na irony antsoina hoe Maquette de bateaux irony no hitanao amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ampolon-taonany izay no nisian'ny orinasa le village miorina eny amin'ny lalana mihazo vato iny izy ireo dia miezaka manome fafapony ny mpanjifa eo ihany koa ny fandraisan'izy ireo anjara feno ao anatin'ny tsena ivelany. Modelina sambo kely misa 700 no efa namboariny le village eto Ambohibao tao anatin'izay 20 taona efa nisian'izay. Ny hazo toy ny palissandre sy ny masay no ampiasaina amin'ny fanamboarana miampy ireo contreplaqué. Lamba soga kosa no anaovana ireo voaly. Avy eto Toerana daholo noho izany ireo akora ampiasaina. Manamafy kosa nefa ny tompon'andraikitra Hervé Scrive fa ireo akora rehetra ireo dia manaraka ny fenitra ary tsy misy fiantraikana amin'ny tontolo iainana ny fampiasana azy. Samy manana ny maha izy azy ny sambo kely amboarina eto. Samy manana ny vidiny ihany koa, manomboka amin'ny 250 € ka hatramin'ny 7,000 €. Isan'ireny faraky ny lafo indrindra ity famerenana ny sambo kely ny Louis XIV ity. Ny tovizan'izy ireo rehetra kosa nefa dia ny akantony sy ny fiangalian'ireo mpiasa eto tamin'ny nanamboatra azy. Manodidina ny telo herinandro ka hatramin'ny 9 bolana ny fanamboarana ny sambo kely iray. Miankina amin'ny habeny mazava ho azy izay. Misy dingana maromaro mantsy ny tokony arahana, manomboka amin'ny fanapahana ny hazo, fanamboarana ireo pitsopitso ny fametahana azy, ny fandokoana sy ny fametahana ny voaly ary farany ny famonosana ireo sambo kely izay entina lavitra. Tsy ny tsena eto anatiny ihany tokoa mantsy no trandrahin'ny le village fa eo dia eo ihany koa ny any ivelany. Nisy ohatra ny fandraisana anjara amin'ireo karazana varotra fampirantiana sy tsena lehibe any Eoropa sy any Azia. Misy ihany koa ireo mpakafy izay mandefa ny komandiny. Anisan'ireny ity famerenana ny sambo kely la licorne ny kapitaine Haddock ity izay ho an'ny musée Hergé any Belgique. Olona 50 eo no mampihodina ny atelier sy ny showroom le village eto Ambohibao ity. Na dia eo aza ny crise dia miezaka amin'ny mitady lalam-barotra vaovao hatrany ireo mpitantana mba tsy hisian'ny fandroahana mpiasa na ny mety ho fanakatonana ny orinasa. Ankoatra ny eto moa dia misy ihany koa ny toeram-pivarotana any Antsiranana sy any Nosy Be.